Mira firam-baovao an Jehova. Mira ho an Jehova ary tany rehetra, mira ho an Jehova. Misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Fa lehibe Jehova ka mendrika hoderaina indrindra, sady matahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsy inotsinona fa Jehova ny nanao ny lanitra. Ry firenena, manomeza an Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova. Misaotra anao zay tomponay izay tsara indrindra ny an-danitro no ireo fitahiana izay noraisinay nandritry ny fotoana rehetra ary mahatonga anay anananjara io natrehanao amin'ity androany ity. Ny dera laza sy fankasitrahana tompo tsaro no indro sandratray satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Indreto ary izahay eto anatrehan'ny seza fiandriananao, mangataka ny famelan-keloka, mangataka ny fitarihana, mangataka ny fitantanana ihany koa, mba samy ho voavela eloka avokoa ny izay tsiraray avy. Manoloana ity fanompoam-pivavahana ity dia tianay tompony angataka aminao mba hanehoanao ny famondramponao ka ny fahamarinana sy ny fahasoavanao, ny fanahy masina avy aminao ani ho amin'ny tsiraray avy aminay amin'ity androany ity, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Fifaliana manokana no hiara-banantsika tsirairay avy
mbola velonaina soma tsara ka tratra izao fotoana manokana izao arabaina ny tsirairay avy na tratra n'ity sabata masina ity ary Andriamanitra no deraintsika amin'izany satria lehibe loatra ny fahasoavany ka nahatoy izao antsika andeha ary amin'ity androany ity isika hiaraka hianoka ka samy mandray fifaliana ary samy maharay andro fitahiana izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy amintsika andeha Andriamanitra no anandratantsika fiderana ary ao anatin'izany ka andao isika rehetra hiaraka hitsangana ary anandratra hira fiderana dia ny hira voninahitra ny hira laharana 720 hira laharana 720 voninahitra ny dia iarahantsika manao ny andiny rehetra. Chane huananjamanitra tela sautra lazasu aukasanta charuavu leibeni erini leibeni asani marinani didini manabaranya tsarani saurehetra arizao mankatony tenini kamirindra sueri bahiderani pari eni enyandanitra marusi mamiratra ni eti antanikyo sesena sadikantu ori ulumbeluna izai sanganasani manumeza aziza vuninahitra siaza ianao nusambatra nutahini fatratra tiani raurikyo mauvulamena tsara tumpuanjamanitra haukanivuavutra hirai femandrakiza hankalazana watrani eni fitiavanao sini famindrampunao funina itruanao tena lehibe Jehova. Nasantsika rehetra hiara-nokatra ny baiboly ka amaky izay voasoratra ao amin'ny ohabolana 3 andininy 17 ohabolana 3 andininy 17 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Afatikisika zay ny baiboly dia hijeriny eo amin'ny bokin'ny Jeremia sika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:30 andininy 7. Jeremia 7:30 andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny ihany izany. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Andesika ara-pilefitra ny tongosika
any mitoerana izay misy anao any ary iombom-bavaka amin'izao manaraka izao. Tompo rany masina sy tsara indrindra izay mitoetra any an-danitro. Dera sy aja, saotra, voninahitra, hery no atolotray anao satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra velona, Andriamanitra mahalala izay mahasoa anay, Andriamanitra tsara, Andriamanitra marina, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miatra. Amin'ity andro fitsarana ity dia mampilefitra ny lohalikay eo anatrehanao izahay. Ary te handray ny aim-panahy, te hanovo hery sy fanantenana mandritra ty androany ity izay ionana aminao. Koa avelao ny elokay Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny ainy sy ny rany mba ho fato anay. Ka le famindram-ponao lehibe no entina mamela ny elokay tsirairay avy, mba hiala ny sakana rehetra eo anivonay sy ianao amin'ity fotoana izay anomponay anaovanay fanompoam-pivavahana eo anatrehanao ity. Koa ankehitriny aoka mba ahazo ny famelom-belomana avy amin'ny fanahino masina izay, ka ahatsapa fiadanana ao anatinay raha hanaraka izao fanompoam-pivavahana izao, indrindra raha handray ny teninao izay ho atolotra ho an'ny zaza madinika sy ny ankizy ary ny lehibe ihany koa. Tompoandriamanitra, aoka mba hosoronao ny ositra masina avy aminao, izy mianadahy izay hitondra ny afatra, hitondra ny teninao, hitondra ny izay tianao mba ho tanterahanay eo amin'ny fiainanay. Ary esoreo eo aminy izay mety ho dia tanana na petin'asan'olombelona, ka aoka mba izay hitarimy fananao masina no hitenenan'izy ireo. Meo anay kosa ny sofina izay mahay miaino, ary tianay mba hosoronao ny ositra masina ihany koa, mba handreny hiteny, ampiditra izany eo am-posy ao an-tsaina, ampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Aoka mba ho fihezinao izao fotoana izao, satria Andriamanitra lehibe sy tompony izao fotoana izao anao, ary tolotray anao izao fotoana izao. Ao anatin'izao fotoana izao ihany koa izay dia mahatsiaro ireo izay tsy afaka ny manatrika izao fanompoam-pivavahana izao noho ny antony maro samihafa. Ao ny tsy salama, ao miady amin'ny aretina, ao ny miady amin'ny fahafatesana. Tompoandriamanitra, vangio amin'ny fomba manokana izy ireny ary anehoy zava-mahagaga, esory ny tebiteby, esory ny ahiahy. Aoka amin'ny fanahinao masina no entinao manatanja-tsaina azy ireo izay ilaina izany mba entina miatrika ny valana aretina. Gataka aminao koa mba nasitrana ny fony ireo izay maratra, vokatry ny fifandaozana teto amin'ity tany ity na moiava malala, ampinono feno izy ireny Tompo, ary soloy fanantenana izao alahelo izay mahazo izao. Aoka fananao masina mba hanolo toerana ny banga ao amin'ny fifandraisana teo amin'ny ankohonana. Sotranao ihany koa satria mbola menao ny fitahiana ireo izay mbola tsy tratra n'izany valana aretina izany, koa hiderana ny anaranao izany. Tompoandriamanitra eo, tonabavaka an'ity firenena ity izahay, misy ny mpitondra hatrany tapony ka hatrany amin'ny fototra, omeo fahendrena, omeo ny fanahinao masina izy ireo mba hitondra ny vahoakanao ao anatin'ny rariny sy ny filaminana, mba hiadanana izany firenena izany. Satria sambatra ny firenena izay manana anao Jehovah Andriamanitra, ka tiana ho tanteraka amin'ity firenena ity izany. Mamelany eloko izao firenena izao, mamelany eloko ny vahoaka malagasy, ary aoka mba ho arovanao amin'ity valana aretina ity izahay. Ankehitriny ara dia miandry izahay ny andefasanao ny teninao, mba ho fanasitranana
ho an'ny fanahinay mba hitondra hery ho an'ny vatanay ihany koa. Dia misaotra Tompo fa irina sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Zao dia tonga eo amin'ny Fanompoam-pivavahana manokana izay hanatanterantsika fanaovana fanatitra sy famerenana ampahafolony miaraka isika rehetra. Koa dia manasa antsika rehetra any amin'ny toerana izay misy antsika rehetra mba haka sy ametraka izany fanatitra sy ampahafolony izany ho eny amin'ny eny am-pelantanantsika tsiraray avy. Koa dia aoka zany samy haka sy karoka an'izay fanatitra sy ampahafolony izay mba ahafahantsika miara-mitondra izany eo amin'Andriamanitra. Zao dia hiaraka anao vavaka mangina isika eo amin'ny toerana misy antsika ihany mba ahafahantsika mitondra mbavaka izany fanatitra sy ampahafolony izany. Amen. Rehefa mandaty sy ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana i Samsona. Izay ny lohateny makasika ny fanentanana fanatitra sy ampahafolony izay hoenontsika amin'ny ity androany ity. Rehefa mandaty sy ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana i Samsona. Mety ho sarotra angamba ny mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana. Saingy ny fanontaniana lehibe mipetraka amin'ity marina ity dia ny hoe inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'ny tantaram-piainan'ny Samsona. Samsona izay nanda tsy ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana. Iza moa i Samsona? Samsona dia lehilahy iray voarakitra ao anatin'ny Baiboly ny tantarany. Hitanao ao amin'ny testamenta taloha izany tantarany lehilahy malaza atao hoe Samsona izany. Teraka ho nazirita izy, nanana fomba fiaina manokana izay tsy mitovy amin'ny fomba fiainan'ny ankamaroan'ny olona ny fomba fiainan'ny Samsona. Tsy mba nisotro ny zavatra azo avy amin'ny voaloboka izy, ary tsy mba nikasika faty akory aza, tsy mba nanapaka ny volony izy. Zay no mahatonga azy hoe niaina fomba fiaina manokana tsy mitovy amin'ny fomba fiainantsika rehetra ity zazalahy ity. Nanamarika ny fiainan'ny Samsona hatramin'ny fahazazany dia azo lazaina hoe zazalahy matanjaka izy, zazalahy maherisetra izy. Teo amin'ny fiainany dia nisy vanim-potoana namelan'Andriamanitra azy aka tovovavy Filistina mba ho vadiny. Zao no fanambarana omeny Baiboly ao amin'ny Pitsara 4:7 ary ny 15 ka hatramin'ny 7. Pitsara 4:7 ary ny 15 ka hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny vakiteny rehetra. Dia nidina Samsona sy ny ray aman-dreny nakany Timna, ary nohony tonga tao amin'ny tanim-boaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora ny herona taminy, dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova,
ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanatsamahana zanakosy ary vavaka kelikely dia niverina ampakatra azy Samsona ka nivily ny zahany fatin'ilay liona ary indro nisy reny tantely mivangongo tantely tao amin'ilay fatin'ilay liona ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany dia nihinana teny an-dalana izy. Tsikaritra reo ao anatin'io vakiteny io fa azo lazaina hoe tsy nanaraka sahady ny torolalana nomen'Andriamanitra izay torolalana mazava i Samsona. Tsy nametraka an'Andriamanitra ho loha laharana izy. Ny fametrahana an'Andriamanitra ho loha laharana mantsy dia ny fanarahana izay torolalana mazava omen'Andriamanitra. Ry ao malala, tian'Andriamanitra raha metraka an'Andriamanitra ho loha laharana isika amin'ny fiainantsika. Tian'Andriamanitra raha miara-mandeha aminy isika na manahoana toe-javatra iainantsika ankehitriny ary amin'ny alalan'ny famerenanao ny fahafolokarena sy ny fanaovanao fanatitra dia fomba anankiray ihany koa ahafahanao maneho eo anatrehan'Andriamanitra fa mametraka azy ho loha laharana ianao ary miara-mandeha aminy eo amin'ny fiainanao andavanandro. Ankehitriny ary dia hiaraka hivavaka miaraka ho an'izany fanatitra sy ampahafolony izay efa eny am-pelantanantsika rehetra izany isika tsiraray avy. Manaza antsika rehetra hiaraka hifantoka ho amin'izany vavaka izany. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra, misaotra noho ny lesona nomenao anay makasika ny Samsona tamin'ity maraina ity. Tianao ny iarahanay mandeha aminao ka ametrahanay anao loha laharana na manahoana toe-javatra iainanay ankehitriny. Koa indro Andriamanitra eny am-pelantananay ny fanatitra sy ny ampahafolony ho fanehoanay aminao fa ianao no Andriamanitray ary ianao no tompoinay. Koa ny vavaka ataonay Tompo dia ny hitahinao zany fanatitra sy ampahafolony izany. Hitahinao koa ny fitoriana ny filazaon-tsara izay tanterahana amin'ny alalan'izany fanatitra sy ampahafolony izany. Fa indrindrandrindra ny tanana sy ny paosy izay nialany izany dia ambininao sy ho tahinao mandrakariva. Tonononay angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Ho fanangonantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia isy feon-java-maneno izay ho arahantsika ary ao anatin'izany dia aoka samy avitrika isika rehetra anangona ny ampahafolony sy ny fanatitra. Ary rehefa vita ny fanangonana sy ny ataontsika hoe fanangonana ny fanatitra sy ny ampahafolony dia anao hira anankiray isika eo am-pitsanganana dia ny hira fitsoron-jato mba ahafahantsika manolotra miaraka izany fanatitra sy ampahafolony ho an'i Jehova izany. Amen.
amen. tonga eo amin'ny anjaran'ny ankizy isika toroteny natolotra ho an'ny ankizy arabaina daholo aloha ny ankizy rehetra efa vonina tsara ihaino ny tenin'andriamanitra araka ny mahazatra antsika dia manana hira ora mamy izay isika ho fanomboantsika izany anjaran'ny ankizy izany andeha ary sika hira avy hatrany ora mamy. Iarivavaka ary sika rakizy Andriamanitra rainay tsara ny izany an-danitra misaotra anao izay no izao fotoana mamy ahafahanay miaino ny teninao izao Jehova mitenena aminay fa miaino izahay mpanombokelinao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny toroteny izay natokana ho antsika rakizy androany dia hosintomintsika amin'ny tantara anankiray aloha. Tantarany kolo sy kanto. Kizy mirahavavy, ohatra antsika rehetra ao an-tokantrano ao ihany. Ary izy ireo dia tia mahazo zavatra, indrindrindrindra moa ka sakafo izay. Ary efa fantatry dada sy neny fa misy mofo mamy tena tian'izy mirahavavy. Dia rehefa endry izy ireo dia hitondran'ny dada sy neny an'izay mofo mamy izay. Tamin'ity andro ity dia nataony dada sy neny somary ngezangeza le mofo. Dia nomena n'izy mirahavavy. Neny kolo avy hatrany tonga dia hoan'ny aingana be mihitsy. Neny kanto somary notsitsiany. Dia ozy izy kanto, fa maninona ny endriny tsy lanina. Ozy izy kanto efa maninona ny endriny no hoanina be da be mihitsy ny aingana be loatra. Amin'izay ozy izy lany daholo nena raha misy olona eo zao ny endry iny dia tonga dia lasan'olona. Ozy izy kanto ndry fetsifetsy tadiavindry lanina ny endry dia avy eo dia angatahana indray nena tsy akangataka. Dia samy nihinana moramora teo nena ampirimako ozy izy kanto. Kinanjo afaka fotoana fohy mbola tsy lany ny mofony kanto. Iny fa tonga imarika. Iny ary ny endry tonga marika. Za tsy hamme mihitsiny, za tsy hamme. Hita neny avokoa izany fihetsika izany. Dia ozy izy neny. Kanto mbola misy mofo ianao, mba homezo kely nge mba nomezo nge marika. Nena rehefa kely tsy ampizaraina tsony ty anaty sady tiako be ty tsy hamme mihitsy Dia ozy izy neny petrarinareo rakizy fa hitantarako tantara tsara be mihitsiny fa lazaiko anareo fa misy tombony manome. Aiza kory neny efa lany ve vao misy tombony indray. Ianao ary fa tantaraiko
tantara ao amin'ny baiboly izy ity a nisy tovolahy kely anankiray rehefa vao maraina izy dia niteny tamin'ny neny hoe neny a za andeha anaraka an' jesosy a jesosy manko manao tantara mahafinaritra be sady tsara be mihitsy ny toroteniny eny anaka ozy izy neny dia nampitondrai neny sakafo izy satria fantatry neny fa rehefa miaraka amin'i jesosy a dia mandritra ny tontolo andro dia nampitondrai ny mofo 5 izy a dia azan-drano 2 rehefa nandeha teny ny tontolo andro tsara loatra ny zavatra nampianarin'i jesosy dia variana ilay tovolahy kely adininy hoe nona izy adininy hoe nitondra mofo izy efa rivariva mihitsy ny andro tamin'izay a dia nisy nikitika izy ono arise hitako fa manana mofo izay dia manana trondro sao dia mba afaka zaraina amin'ny olona rehetra mofony se hoentiny eny amin'i jesosy ange Andrea io nyteny io Andrea rahalahy amin'ny petera mpianatra jesosy a niteny taminy fantatra ilay tovolahy kely tsara ay tsy maninona tsapainy kibony ohatry ny efa nona be any azany a tsy maninona fa ity ary dia rehefa nomeny ilay izy dia nentiny Andrea teny amin'i jesosy inona ozinareo ny zavatra niseho le mofo anankidimy sy le trondro anankiroa zaraina tamin'ny olona rehetrarehetra ny lehilahy fotsiny 5,000 lehilahy fotsiny a mbola nisy vehivavy a mbola nisy ankizy a fa ampy le izy dia izy koa ninana dia rehefa nangonina ny ambo mbola nisy be da be 12 sy biky hitanao rehefa manome dia tahiany jesosy a dia lasa be da be dia nieritreritra kanto tena marina ve izany neny tena marina izany tahiany jesosy a ny manome marika avinga se tia mofony se dia teo izany kolo vao hoe taoko izay ny anaty sy nataoko be ambosika fa amin'izay mba afaka nanome amin'ny marika koa za amin'izay koa za tahiany jesosy fa nanomboka tamin'izay rakizy izy mirahavavy reto a dia tia mizara ho an'ny olona rehetra jesosy mihitsy ny nampianatra an'izy ireo fa tsara sy misy fitahiana ny mizara ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy milaza n'izany mihitsy ary tian'Andriamanitra raha nao izantsika ny oabolana 7:7 oabolana 7:7 manao hoe aza mamina amin'ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao aza mamina ny soa izy Andriamanitra marina fa manana zavatra tsara isika nefa misy ny azo amena dia aza fihinana ho anao rery izany fa zarao amin'ny namanao dia ahita fitahiana handray fitahiana sy ahita tombontsoa be da be isika tsirairay avy vonina ve isika izaran'ny hafa rakizy tsy amina ho antsika rery ihany tsy ho tia tena tsony eny ary andao entintsika mba afaka izany akombina indray aran-tanana fa hivavaka isika Andriamanitra misaotra anao izahay fa nampianarinao alala tanana satria misy tombontsoa lehibe avy aminao ho tahianao tokoa ane izahay ary omenao fifaliana amin'ny fizarana amin'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay izany vavaka izany amen dia mirary soa antsika indray ary rakizy ha isaroantsika Andriamanitra fa nahazo ny anjarany manokana ny ankizy tsy izay ihany anefa fa mbola misy ny hafatra avy amin'Andriamanitra ho antsika rehetra ka mba hiarahantsika miditra amin'izany ary dia andeha atomboka amin'ny hafatra ankira aloha ka ny antoko-pihira feo adventista somanandrary no asaintsika ary anao hira ary ao aorianan'izay dia hiroso amin'ny tenin'Andriamanitra manaraka indray isika. Venera
misaotra an'andriamanitra isika ary avana malala no ny tompontsoa sy tompo-pitahiana izay no raisina na andritry ny fotoana rehetra ary ananantsika anjara ihany koa amin'ity fotoana androany ity zava-tsoa ary zava-dehibe no afahantsika mifanatritava na dia ao anatin'ny hainao manjery aza dia faliny fo mahita ny fahalianany tsiraray avy andriamanitra ny fahasoavana ny omba sy tantana ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Mialohan'ny andrenesantsika ny afatra avy amin'andriamanitra dia andeha hiaraka hivavaka isika. Ry andriamanitra tsara sy masina indrindro, midera sy misaotra anao izay no reo fitahiana izay no raisinay nandritry ny fotoana lava ary anananay anjara ihany koa amin'ity fotoana androany ity iaino ny teninao. Sokafy ary ny fonay, meo anay ny toko sy fampanantenanany amin'ny lafim-piainana rehetra fa mitahy anay sy mitarika anay ianao. Vokiso ny famindramponao izay Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Hoy ny tenanay teo hoe misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka miaraka eto amin'ity toerana ity. Ny loha hevitra hodinitsika amin'ity androany ity dia izao: mitadiava an Jehova. Ny mitady an Jehova. Tsoka-hevitra anankiray izay nampitolagaga ny maro ry havana malala dia ny toe-javatra ny ainan'ny Joela fahizay. Iza moa Joela? Angamba be dehibe ny mpivoafisoratra masina ny malala, ny mahatsara sy mahakanto ny lafim-piainana ny ainana tamin'izay momba n'ity Joela ity. Ny dikanteny hoe Joela ry havana malala dia izao: Jehova no Andriamanitra. Andriamanitra Jehova. I Joela dia anisan'ny lehilahy anankiray manana toetra mendrikaja. Mpaminany izy io ry havana malala. Mandeha eny amin'ny lalam-piainana to lalam-piainan'olombelona ihany. Fa ny rain'Andriamanitra ampita ny fahalalana amin'ny vahoaka rehetra. Firenena anankiray no nisy an'i Joela. Firenena izay no heverina fa io no zanak'Andriamanitra, io no ankohonan'Andriamanitra, io no firenena izay nofidin'i Jehova. Ary tamin'izay indrindra no nandehanany any amin'ny sakely-dalana, eny amin'ny lalambe. Ary rehefa mahita azy ny olona tsiraray avy dia mifanontany manao hoe iza moa zato lehilahy mendrikaja izato? Dia mamaly ny eo anilany, mamaly ny momba ny Joela ka miteny manao hoe io no Joela. Rehefa miteny an'izany hoe io no Joela ry havana malala dia toa miteny manao hoe io no Jehova Andriamanitra. Satria io mantsy no anaran'ny Joela. Izany hoe mba alalana ny Jehova Andriamanitra dia izao ny toetra ny Joela eny am-pandehanana sy eny amin'ny toerana izay ahitana azy no anombanana fa manana tombam-bidy Jehova ary manatahaka an'izany fiainana izany ny fiainana izany Andriamanitra izany. Ao amin'ny Joela toko faharoa dia misy toe-javatra nampiotakotaka fa izay ary raisiko aneritrehitra ihany koa fa mitovy amin'ny toe-javatra iainantsika ankehitriny satria tao anatin'ny tebiteby ny firenena rehetra. Joela toko faharoa ny andininy fahaenina dia izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eo anoloany dia raiky tahotra indrindra ny firenena, ny tarehy rehetra mivaloarika. Andalovana loza mahatsiravina ny taranak'Israely fa izay. Andalovana loza izay tsy hita fanafahana ary mahatonga ny firenena mihitsy aza mivaloarika. Ao anatin'ny firenena moa izany dia ahitana ny hoe io ny ambaratonga-piainana, ny mpanjaka, ny tandapa, ireo taranak'andriana, ireo manana anjara toerana eo amin'ny lafim-piainana maha-olombelona ny olombelona, ny manan-karena, ny mahantra, ny lahy sy ny vavy, ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary ny zavatra hita ihany koa dia misy ny miaramila heverina fa mirijarija amin'ny vaninandro izay iainana. Kanefa izao ny zavatra voambara, mivaloarika avokoa ny rehetra. Miaramila mivaloarika, ny mpanjaka mivaloarika, ny ray aman-dreny ny zanaka. Ary toa anombanana ny toerana ankehitriny izay iainantsika
paony fahafatesana ny atsy ambadika ary lalova mpahorina ny atsy atsimo tratrany aretina ny ao avaratra ary mangororo ny rehetra satria tsy manan-kantenaina eo amin'ny lafim-piainana anahoana ny afaran'ity toe-javatra ity ary mety eritreritra aza ny olona tsiraray avy manao hoe ovinandray ary ny toro izay ahatongavana izany toe-javatra zany eo eto amintsika eto manahoana ny fahatongavana izany ary mahatonga ny fientanam-po tsy anana fiankinana amin'Andriamanitra. Tiako raha iarahantsika mamaky ny fanambarana ao amin'ny Joela 2:2 ka hatramin'ny 7:10 zao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na dia ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadin-kanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo ny triatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maharo-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza fa ndrao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana aoriana dia fanatitra hoanina sy fanatitra nidina ho an'i Jehova Andriamanitrareo tsy ho fiaozina ny anjomaraka manamasina andro fifadikanina miantso fivoriana masina angono ny vahoaka manamasina fiangonana vorio ny loholona angono ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono aoka ny mpampakatra hiala amin'ny efitranona ary aoka ny ampiakarana hiala amin'ny trano fandriny eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny altara no aoka hitomaniny mpisorona mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehova ka anao hoe hiantrao ny olonao Jehova ary aza vela ho latsa ny lovanao ka ho tapahiny jentilisa fa nahoana no ataony any amin'ny firenena hoe aiza izay andriamanina. Nanana fihetseam-po Jehova Andriamanitra tamin'ity indray mitoraka ity ry havana malala ilay firenena no heverina hoe vahoaka an'Andriamanitra tratra ny loza tsy roa aman-tambo izay mahatonga ny tsiraray avy hitolefika toa tsy manana tanjona hitrakana intsony fa mahatonga azy rehefarehefa eo amin'ny fiainana ary nanafantatra aza teo aloha hoe izany ny Jehova Andriamanitra anankinana ny fiainana rehefa tratra ny fahoriana dia tsy manana tanjaka hitsanganana intsony. Tamin'izay indrindra no nanana fanapahan-kevitra Andriamanitra ary nampitondraina ny Joela ity fanambarana ity. Ilay fanambarana anisan'ny mampiavaka indrindra dia ny eo amin'ny 12 sy ny 13 manao hoe koa ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra amin'ny fo. Eo amin'ny 13 dia mahagaga fa mbola io fo io ihany no resahan'ny toko sy andiny ry havana malala fa ny fonareo ny triatriaro fa aza ny fitafianareo dia toizany manao hoe fa miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo eo ny fo anankiray ndraiky io miantra maharo-po sady be famindram-po ay ilay toetrany Jehova manana fo mateo ty dia tian'Andriamanitra ho toy izany ihany koa ny fon'ny zanany. Raha ny marina izany dia izao naniraka Jehova mba ny fonao mihitsy ny triatriaro ay ilay fontsika zanak'olombelona ry havana malala no efa fo vato ka mahatonga an'Andriamanitra ho mafy fo ihany koa ny amin'ny toe-javatra rehetra ary mahatonga azy mba haniraka ny tsiraray avy mba hanatritritra ny fony fa ilay fon'Andriamanitra izay tia nomena dia izao be famindram-po ary maharo-po mahatonga an'Andriamanitra hanana fo miantra manoloana ny toe-javatra. Tadidiko ary nampihetsi-pohana mandrakariva ity tantara izay nolalovan'ny zazavavy mpisetrasetra tao anatin'ny ankonany. Vao tsy ela izay tany ampitan-dranomasina manoloana an'ity Covid-19 ity ry havana malala toa tsy mino ity zazavavy ity fa mandripaka ary mieritreritra izy fa tsy ho ripaka ihany koa manoloana ny Covid-19. Fantatry ny rainy anefa fa le ray ny osa marefo ara-pahasalamana fa ity zazavavy ity kosa dia ohatran'ny pozin-dà matanjaka ary izany angambana atao hoe porteur sain mitondra tsimokaretina izy fa tsy miatra aminy izany dia niteny taminy dadany o zanako raha sitrakao
dia azo ataony mivoaboaka satria ny mandidina rehetra nke mihiboka avokoa hoe dia zao nataondry dado za tsy ho tratran'izany dia ny angavy ny dadany tamin'izay fotoan'izay manao hoe zanako mbola tiako niaraka aminareo mbola tiako ny iresaka aminareo mbola tiako ny anafosafo anao anaka ka noho izany aza atao re andeha re mba hiboka ato isika manana olo tiana mantsy ity zazavavy ity ary rehefa mandefa ny findayany miantso azy amin'ny findayany ty olontiany dia lasa izy ary dia lasa izy niverina avy any fotoana vitsivitsy taorian'izay tratran'ny aretina ny rainy satria nafindra nyity zanaka ty tao anatin'ny tokantrano lay aretiny ratsy izay avy any ivelany ary vetivety dia maty ilay raim-pianakaviana taolohan'ny hafatesany dia niteny izy manao hoe zanako noho ny tsy fanekenao noho ny fo ratsy izay ao anatinao dia mizaka ny marary dada nagaga fa maty ilay raim-pianakaviana rehefa nahitan'izany ty zanaka dia nitoloko teo anatrehany manao hoe teo anatrehan'ilay vatana mangatsika dado mifona fa takizay tsy nanao an'izany tsony ary takizay dia tsy nikiribiby tamin'ny fo ratsy zay tao anatiko satria izany na tonga fifandrafiana tsy fitovian-kevitra teo amin'ny fianakaviana dado raha mba azonao atao avereno ny ainao mba ahasitrana maty nalevina andro niny any ty raim-pianakaviana nahitan'izany ty renim-pianakaviana satria misy tosidra avo dia avo ndraiky io sa nahitany toejavatra nitranga maty ilay raim-pianakaviana nalevina andro siny dia nitsahatra ihany koa ny fony nitoloko-ndray ty izaza neny io niditrako ihany na tonga ny dada ho faty etsy ianao ndraikyo mbola maty ndraikyo ary ny fahitany ty zandro vavy ny toejavatra mitranga ry havana malala dia natonga ny ray trano ringana afa-tsy ty zaza maditra ity ary ny afarany aza dia izao rehefa tapitra nalevina izy telo mianaka dia ity zaza ity no nipetraka rery tao an-trano mitoditodika to mahitany hoe etsy ny fipetraky neny etsy ny fipetraky dada amin'ny ora toy izao dia mitafa izahay miresaka dia tsy nahavita nipetraka tao amin'izany trano zany fa nakato ny fanjakana ny trano dia nonona mitoerana hafa ity zaza ity ny fo ry havana malala io no fo anankiray izay hitrikitrihan'ny baiboly fa ny fonareo ny triatriaro zany hoe lay fo mihitsy lay fo mikiribiby tsy te hanaraka an'Andriamanitra no tian'Andriamanitra ampandeferina amin'ny toejavatra toy izao mety misy mampangetaeta angamba ny amin'ny lafinjavatra tiana asongadina tiana angatana eo anatrehan'Andriamanitra kanefa manoloana an'izany dia tian'Andriamanitra mihitsy ny hoe mba hilefitra hanana fo milefitra isika andeha hiverina amin'i Jehova isika ary ny fanapahan-kevitra andresantsika teo aza dia izao hoe maharo-po Andriamanitra manolotra fitiavan'Andriamanitra ninona angatantsika amin'Andriamanitra ary fenkevitra vitsivitsy no tiany tenin'Andriamanitra nyresana tamin'ity androany ity manao hoe vorio ny fiangonana ary antsony ankizy madinika ny mpanapaka resahana avokoa andeha isika hitorobatana eo anatrehan'i Jehova fa ilay Jehova Andriamanitra izay noentiny i Joela zany hoe Joela dikanteny hoe Joela dia Jehova no Andriamanitra io no ampahalalaina amin'ny firenena rehetra fa tsy misy Andriamanitra hafa mahavonjy antsika afa-tsy Jehova lay Andriamanitra nizaniza amin'ity androany ity mandrehan'izao afatra izao isika ninivon'ny tokantrano dia aoka samy haiko volana fa ilay Jehova Andriamanitra mihitsy ilay Andriamanitra ny an-danitra no manome fiaikana fa hitahy antsika izy andeha hitolo-batana eo anatrehany isika hitondra ny enta mavesatra anao fifadikanina anao alimbavaka ary hitonona eo anatrehan'Andriamanitra mba hanesorany izao lalam-piainana mamoehitra izao ry havana malala ny tiana songadina amin'izao fotoana izao dia niverenantsika amin'Andriamanitra mahafinaritra ny tenin'i Jeremia rehefa mivakitsika teo manao hoe antsoy aho dia ovaliako ianao
ka ampisehoko zavatra magaga sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Manome fiaikan'Andriamanitra, manome faneken'Andriamanitra, fa nizaniza miantso azy. Ilay Jehovah'Andriamanitra ny an-danitra no antsoina, ary ny sitrapony no ankatoavina. Tsy ikiribiby amin'ny lalam-piainana izay fanozorantsika isika, izay manana fo tsy mety fay amin'ny lalam-piainana, fa andeha hijery an'Andriamanitra, fa amindra fo sady amindra fo Andriamanitra. Andriamanitra ny fahasoavana omba antsika, hitay antsika mandritry ny androm-piainana rehetra, ary ho votom-panantenana eo anatrehan'Andriamanitra mandritry ny fiainana rehetra. Ho tahina ny ezany teny izany asoantsika. Amen. Ry Andriamanitra tomponay izay tsara indrindra sy masina ny an-danitro, diboka faliana ny fonay na dia zanaka tsy mendrika aza miantso ny anaranao, nanoloranao ny famondram-po tamin'ity androany ity, ary nanomezanao nay lesotsarobidy ahafahanay migoka ny atsara ny teninao, ary mahatonga nay hanana fanandramana vaovao ny amin'ny lafim-piainana vaovao indray, ka hitondra fitahiana ho amin'ny fiainanay ho avy. Tamin'ity androany ity ray malalo dia mahafantatra izay fa te hiantso anay ianao. Mety zary omba ny tsiraray avy, ny sofina rehetra nandreza ny afatra izany, hitondra fitahiana ho azy ene. Mitondra mbavaka manokana ho an'ny tsy salama amin'izao fotoana izao, mba hanatsoranao ny sandrom-pitiavana Jesosy io. Lay tananao ny rotorotoana teo amin'ny hazo fijaliana no atsotranao fanesorana ny fanahintainana, ahatonga azy hanana fahasalamana feno, ary ahatonga azy indray hanana friariavana eto amin'ity zao tontolo izao ity, hanatanteraka ny sitraponao. Meteza ray malalo omba ny tsiraray avy, ary tiana ihako io amin'ity androany ity, mba hametrahanao ny tsodrano izay fanao ary nomena ho an'ny vahoakanao tamin'ny fotoana lasa rehetra. Hitay anao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao, hanatratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanana. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.